Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha teny izy mba asitrana. Nanisik ampunyang palay aminiran. Misaotra n'Andriamanitra lehibe indray tsika afahoana mivantana eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity. Tononona manao ane ny fahasoavan'Andriamanitra ratsika sy Jesosy Kristy Tompo na izanaiza toerana zay andrenesanao ity afatra Andriamanitra ity izy ity tsy natao fampahirezana fotsiny na ifampitsetsetra fotsiny eto tsika mianakavy fa kosa tena araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Joshua rehefa ndeha hipitan'ny Jordan dia zao ny teniny manao hoe manamboara vatsy ho anareo fa rehefa afaka hatelona dia hita ity Jordan tia ianareo. Tamin'ny andron'ny Joshua ny hevitry ny hoe hatelona dia hatelona arabaky teny mihitsy satria dia 3 andro tao aorianan'iny no ny ampitany Jordan ireo zanak'Israely zay niaraka tamin'ny Joshua tamin'ny fotoanandro. Fa raha raisina amin'izao andro pahavelomantsika izao dia izay atao hoe atelona izay dia ny fahazazana, ny fahatanyorana ary ny fahanterana. Rehefa tapitra io atelona io dia tsy maintsy epita ny Jordan dia ny fahafatesana. Ary eo ambadiky ny fahafatesana no misy ilay fiainana mandrakizay. Tamin'ny andro Joshua tamin'ny fotoanandro dia ao ambadiky Jordan no ahitana an'ilay tany Kanana. Fa amin'izao andro ianantsika izao kosa dia rehefa hifarana ny tantara dia hiatrika an'Andriamanitra isika. Itsika mpino sy mpanompon'Andriamanitra dia efa mahalala satria efa miverimberina foana any amin'ny toeram-pivavahana maro samihafa zany fampianarana zany manao hoe roa ihany ny lalana, na ny olona very na ny olona voavontsy. Reo ihany, na ho amin'ny fiainana mandrakizay na ho amin'ny fijaliana mandrakizay. Ka izany ry havana no antony tenin'Andriamanitra satria ny teny no vatsy afantaranao izany fahamarinana izany. Melohany amakitsika ny soratra masina ary dia manasanao ato anatin'ny tokantrano ity aloha zany ny tenako ndao mba hiara hivavaka tsika na ato anaty fiarakodianao dia sady mitondra fiarakodianao no mivavaka any amin'ny fonao any izany vavaka tsika. Ry Andriamanitra raiky ho tsara indrindra zay ny an-danitra misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha toka mbola manana an'ity fotoan'ity tompo zay afana ray mianatra amin'ny teninao. Na izany aza tompo dia misy amin'iretoolony reto amin'izao fotoana izao ao anatina fisavoritahana ny lohany no niady maro isan-karazany dia ninona toriana dia ohatrany hoe tsy miditra amin'ny lohany zany satria ny problème raboly etsy manenjika ny trotran'olona etsy tsy voaloha ary dia mifamao fo tahaka an'izany. Kanefa za mino tompo fa ho an'ireo olona reo kosa dia ho tsinjovinao sy ho jerenao manokana mba ho afahanao izy ireo satria zay dia mino ny teninao fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao sokajin'olona marary manaintaina any amin'ny lohany, manaintaina any amin'ny atoko, manaintaina any amin'ny tova rehetra any anaty any amin'ny kibo. Misy karazana aretina mikiky maro isan-karazany. Tompo amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahako ny tanako sy anonako vavaka ho an'iretoolony reto
na dia tsy mifankahita mivantana azy izay a dia apetrako mitanako Jesosy anasitranana ireo mpanomponao ireo amin'ny anara-maheran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, mitsahatra ny fanaintainana amin'ny anara-maheran'i Jesosy, amin'ny anara-maheran'i Jesosy, mitsahatra ny fanaintainana. Misy olona saromana devoly, misy karazana hery manarona, misy fanahy manarona tsy mampahita tory amin'izao fotoana izao dia didiko zany ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery aba Nazareta. Mino ny fanasitrananao zay ary ny dikapoka taminao mbola manan-kery anasitrana tompo. Rakofy amin'ny rahanao a ny mpanomponao tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ina ry tompoko a manasanao mba handray ny baibolinao a Kolosianina toko 4 ny 1 sy manaraka no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kolosianina toko 4 ny 1 manao hoe koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia Katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia ary iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Izay andalatsoratra masina izay dia misy hevitra lehibe finosony a izay tiako ho zaraina aminao a amin'ity andro maraina na hariva na alina izay andrenesanao an'ity fandarana manokana ity. Raha mamerindesona kely tsika aloha dia raha tonga teto ambonin'ny tany ny tompo Jesosy dia teo eo amin'ny 70 taona amin'ny teo eo no nanomboka ny asana izy. Ary rehefa vita ny asan'i Jesosy a nandritra ny 3 taona sy tapany dia fantatsika tsara fanomboana tamin'ny hazo fijaliana ilay zanak'Andriamanitra. Ary rehefa voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy dia be dehibe ireo teny mamy izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, fa anisan'ny tena teny mavesatra-danja ary mandresy lahatra dia ilay teny manao hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Zany hoe nanana ny lanjany sy ny tombambidiny goavana eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo ny famelan-keloka. Ny antondriavana tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy ny olona anankiray tsy voavela heloka ary tsy afaka ny anana fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy isika raha tsy voavela heloka. Ary zay nantokan'i Jesosy ny teny manao hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tao aorianan'izay raha tadiditsika tsara dia latsaka ny rahan'i Kristy. Rehefa ratsaka ny rahan'i Jesosy dia io lay teny soratra masina izay manambara manao hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Zany hoe na dia ny rahan'i Jesosy latsaka aza zany dia ny zava-dehibe finosiny izay ny rahan'i Jesosy zay dia mbola ny famelan-keloka ihany, mbola ny famelan-keloka ihany. Jesosy ry havana dia maniry ny amonjena ny olona rehetra. Tiany Jesosy ny olona rehetra mba voavonjy. Ary zany ny antso avy atao amintsika mandrakariva hoe raha mbola manana fotoana ianao izay mijery an'ity fandarana ity, raha mbola manana feo, saina, sofina afaka mandre dia manapa-hevitra anompo an'Andriamanitra, manapa-hevitra mba ho tafaray amin'Andriamanitra. Zay no nisy zavatra lehibe zay. Ary rehefa vita ny zavatra nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia
tsika mahalala tsara fa maty Jesosy. Maty izy ny andro zoma alohan'ny sabata io dia nalevina aingana Jesosy mba tsy ho tratry ny sabata tamin'izay fotoana izay dia nandritra ny atelona izy tao am-pasana tao, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izy ny soratra masina, ary rehefa mitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niaraka tamin'ny mpianatra nandritra ny 7 andro, nampaheran'ireo mpianatra ireo, nanolotsaina n'ireo mpianatra ireo, nampahafantatra ny iraka izay ampanaovina ny mpianatra, dia nitory ny fibebahana sy nitory ny filazantsara hamerina ny olona ao anatin'ny fahamarinana. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona 4:12 dia hoy ny tompo mantsy ny mpianatra manao hoe: aza malahelo ny fonareo, minoana Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-trano ndraiky izy misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa laza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo. Rehefa niaraka tamin'ny mpianatra teny Jesosy, io moa zany melohany nanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana, dia nampahery izy manao hoe hiala eto ambonin'ny tany. Dia rehefa hiala eto ambonin'ny tany dia nampionona ny mpianatra izy manao hoe aza malahelo ny fonareo, ny zava-dehibe ataonareo dia minoana Andriamanitra izay naniraka, minoa ako, dikan'le hoe minoa ako dia le asa mpamonjena izay nataoko dia inoy raha tia naraka ianareo. Dia andeha aho izy hanamboatra fitoerana ho anareo. Jereo tsara izay teny izay ao amin'ny asan'ny apôstôly 1 rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy, dia voalaza mihitsy fa niakatra izy. Zany hoe ilay toerana ho voatanitsika zany raha hanamboatra fitoerana Jesosy dia miakatra fa tsy midina, miakatra fa tsy midina, dia any amin'izay toeran'ny tompo no hitoerantsika. Eo ry havana no ndray misy zavatra tsy azontsika amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity, satria dia ny mahatery ny olona mba hahatonga azy hivavaka any am-piangonana dia satria bokany trosa, dia mba hitady fiangonana mangotragotraka aloha mba tia hivavaka na manao délivrance, satria bokany trosa. Dia zay ny fiveran'ny olona le hoe mivavaka, hoe hanala trosa. Ao ndray ny hoe rehefa tsy vita tany amin'ny hôpitaly ity dia alao entina any am-piangonana dia elana nenina any, mba mety ho vitandry zareo io. Tsy miresaka Andriamanitra izy fa mety ho vitandry zareo io izy. Ao mondra ndray no efa marary mafy izy dia avy eo maty any am-piangonana mihitsy aza, dia misy manome tsiny manao io ary vao voaletana tany amin'ny sekta dia maty. Zahatra efa mialaina no entina. Dia diso le fomba fijeriny olona ny filazantsara, zany hoe isaky ny misy zavatra mahatery vao hivavaka malatsiny tompoko, isaky ny misy zavatra manaintainany amin'ny vatana dia lasa solona paracetamol sy chloroquine Andriamanitra. Fa tsy zany ry havana, tsy hoe rehefa tsy misy hanina vao tena hivavaka, fa hoy ny soratra masina izay nibakitsika teo, saino ny zavatra any ambony, any amin'izay hitoeran'ny Kristy. Saino ny zavatra any ambony, any amin'izay hitoeran'ny Kristy. Za tena milaza amintsika, miankina amin'ny fahaizantsika manompo an'Andriamanitra, ny fahasoavana sy ny fitahiana ara-panahy na ara-nofo voaraintsika. Rehefa tsy mahay manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray, dia misy ady no lalovany tany amin'ny taona 1995 fa mbola lalovany ihany aty amin'ny taona 2020 na 2021. Misy ady efa lalovany tany amin'ny 7 sy 2 arivo fa vao mainka mafimafy izy amin'izao fotoana izao.
Misy karazan'olona ady mafy ny lalova ny tany amin'ny 5 fa am'izao fotoan'izao avy telo eny io ady io. Nefa de mivavaka, nefa de miditra any am-piangonana, nefa de ametrahan-tanana. Inona ny anton'izany? Ny tsy fahaizana manompo. Tsy fahaizana manompo. Eto ane jereo tsara. Fa nampianatra eto soratra masina hoe raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo de Katsaho ny zavatra ny ambony any amin'izay itoeran'ny Kristy izay mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety ambany. Asa firy amintsika atao anatin'ny tokantrano ato. No mba misaina ny zavatra any ambony. Sa ve ianao de misaina ny ao am-paosinao ihany, na misaina ny anatin'ny fitoeram-barinao ihany. Fa raha ny baiboly ny jerena de hoe saino ny zavatra any ambony, any amin'ilay itoeran'ny Kristy. Ny hevitra zany teny zany de hoe azonao antoka ve ry mpino malala, azonao antoka ve ry vahoaka zay mandray ty fandaran-te. Fa raha ho avy ny fotoana zay tsy maintsy ialanao eto amin'ity zao tontolo zao ity, azonao antoka ve fa ho tafiditra ny fiainana mandrakizay, ho tafiditra ny lanitra isika, ho tafiditra ny lanitra ianao. Aza diso jeantsika indray manao hoe zany aloha tsy fantatra zay any akoatrano nanga. Nalaza mihitsy moa ny le andalatsoratra masina anankiray tatato manao aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Raha vao misy hoe ny zao very ry vovonjy de aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Fa tsy zany ny zavatra ambara eto hoe raha ny teniny apôstôly Paoly saino ny zavatra any ambony any amin'izay itoeran'ny Kristy. Inona moa ny zavatra any ambony any amin'ilay itoeran'ny Kristy? Zavatra any ambony zany raha lasiana bavy malala de an'ilay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fiainana mandrakizay. Tsy misy ranomaso intsony, tsy misy aretina intsony, tsy misy tebiteby intsony, tsy misy fahoriana intsony, tsy mba misy masoandro amam-bolana intsony, fa ny voninahitr'Andriamanitra no manazava andro aman'alina. Tsy misy an'izany trosa zany intsony. Ary ny olona zay ho tafiditra ao de ny olona miainao anaty sitrapon'Andriamanitra, ny olona tena mivavaka, voadio any rahan'i Jesosy, vita tompoka se tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy tompoka sy ny fanahy masina, ary mizotra sy mandeha amin'ny fahamasinana zay voasoratra ny baiboly, amin'ny fahamasinana zay nandehanany ny Kristy Jesosy. Ary zany no ampatsahivina antsika isan'andro hoe ndao de varimbarintsika hoe indrandray mandalo ady tsy fisina de iny ianao fa tsy hivavaka, iny ianao fa tsy hivavaka. Eto ambonin'ny tany ry havana de zao tokoa ny zavatra marina. Eto ambonin'ny tany ny fialatsiny rehetra de mitombona avokoa. Raha antanena zany ny olona anankiray manontany ny pasterany, fa manino ianao tsy nivavaka? De zao ny valiteniny, sahirakirana paster, sahirakirana rabola tsy nivavaka. De mitombony zany fialatsiny zany. Raha misy olona tena niverin-dalana ny emitra mihitsy, fa nanina niverin-dalana? De mety hiteny izy manao hoe tsy zakako mihitsy le fanenjehana, za foana ny latsalatsain'ny olona, za nataon'ny olona tsinotsinona, ty fivavahany ty ve no anenjehan'ny olona, ajaniko ty. Mitombona ny fialatsinina. Raha mialatsiny ny olona anankiray manao hoe za tsy de mazoto mivavaka loatra fa reraka amin'le mivavaka mitabataba maro isan-karazany ty, miogaoga ohatrany, mitombona be zany fialatsinao zany, mitombona zany, valabla ny fialatsinao. Raha miteny ianao manao hoe tena za tsy hivavaka tsony fa misy olona miady amiko foana ny ampiangonana, za foana ny jerijereny, misy pastera masosotra, le vadina pastera masosotra, le dekona masosotra, misy mpiara-mivavaka masosotra, mitombony zany. Ary naiza naiza fiangonana manerana zao tontolo zao, na de ho an'ny Jerosalema aza, de mitombony zany satria misy an'izany ko any. Fa ny tsy ampitombona an'izay fialatsiny zay ndray andro, ny tsy ampitombona an'izay fialantsiny zay ndray andro, de eo anatrehan'Andriamanitra. Satria
ny olona miverin-dalana tsy ho tafiditry ny lanitra, ny olona maloto fotsy tsy ho tafiditry ny lanitra, reo olona mpifosafosa tsy ho tafiditry ny lanitra, ny olona anankiray niverin-dalana tsy ho tafiditry ny lanitra, ny olona anankiray izay nilaza manao za tsy mahavavaka tsony tsy ho tafiditry ny lanitra, ny olona tsy mba saina kely akory ny amin'ny mandrak'izay fa avariana teto amin'ity zao tontolo zao ity tsy ho tafiditry ny lanitra. Ary zany mahatonga ny baiboly miteny amintsika eto milaza manao hoe saino ny zavatra any ambony any amin'izay toerany Kristy. Saino ny zavatra any ambony any amin'izay toerany Kristy. Efa mba no saintsika ve zany tompoko? Efa mba no saintsika ve zany zavatra zany? Ary zany no ilazako aminao hoe ny olona iray rehefa tena misaintsaina ny an'Andriamanitra, rehefa misaintsaina ny an'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany koa mitany zany olo zany. Zany enena tonga an Jesosy nilaza ao amin'ny filazantsara Matio 9:9-10 dia ho Jesosy manao hoe fa Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anao zany rehetra zany. Katsaho aloha zany hoe misy fiainana mila katsahana aloha, misy fanjakana mila katsahana aloha dia hanampo anao zavatra rehetra. Zay le teneniko atsika hoe mahay manompo. Fa raha vao tsy mahay manompo ianao, raha vao tsy mahay manompo isika dia sady tsy ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay no tsy ho tahina ihany koa eto ambonin'ity tany ity. Ao amin'ny vakitsika mihitsy zay filazantsara ny Matio 9:9 zay dia ny andininy 7:20 so nivaky ny teny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza miariarena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miariarena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toeran'ny arenao dia ho any koa ny fonao. Eo amin'ny andininy 7:30 dia izy manao hoe fa Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Anisan'ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy io toriteny io, mitovitovy amin'ilay zavatra niteneny ny apôstôly Paoly teo ihany. Dia nampianatra Jesosy eto hoe aza miariarena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba. Ny hevitra zany teny ndrany hoe misy olona diso fandikan'izany teny zany fa ny hevitra zany teny zany tsy midika akory hoe aza miasa na hoe tsy ilaina ny trano na tsy ilaina ny fiara na tsy ilaina ny fiainana maro samihafa eto ambonin'ny tany, hoe ajanona zany ny asa ranofo dia efa miandry fahafatesana fotsiny eo. Tsy zay loatra lay hevitra lay teny, fa ny hevi-dehibe finosiny ity teny ny soratra masiny ity dia hoe ndray andro ianao hiala eto, inona ny zavatra mba vitanao an'Andriamanitra, inona ny zavatra mba nataonao an'Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka mpanompon'Andriamanitra aloha azavaiko tsara ty, raha mpanompon'Andriamanitra dia tsy afaka ny sady hanompo an'Andriamanitra ny olona no hanompo an'ny Satana, tsy afaka ny sady hanompo an'Andriamanitra ny olona no iloka sy ifoka sigara na ifoka rongony na isotro toka, tsy afaka ny sady hanompo an'Andriamanitra ny olona na hoe sady ho masina andeha hoe sady andeha amin'ny fahamasinana no andeha amin'ny falitona, fa na ny olona anankiray masina na ny olona anankiray maloto, na ny olona anankiray manaja ny vadiny na izy mampirafy. Ary rehefa mampirafy izy tsy ho masina mandrakizay tadio anefa fa masina ny lanitra feno voninahitra ny ota tsy ho tafiditra ao. Tsy misy olona mahay manompotompo rozy Jesosy, fa ny ray ho tiany ary ny ray ho amavony. Tsy afaka ny sady hanompo sampy ianao hitsabonao tena no anaraka vavaka délivrance amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ry havana no ilaina ny fanapahan-kevitra matotra be hoe rehefa tena manompo dia tena manompo,
rehefa tena manompo de manompo. Miareo zy arena ho anareo any an-danitra. Eto ambony ty tany ty dia fanomanana ny hoavy rahatry zay. Ary zany na tonga an'ireo hitantsika tsara ireo mpanompon'Andriamanitra ohatrany hoe malaza be ao anatin'ny Baiboly. Mpanompon'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. De ny fampianarana izy ireo tsy nanampitampo mihitsy, tsy mihitsy. Fa nitaizan'ny olona ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nampanantena olona izy ireo ny zavatra tsy misy. Fa ny zavatra azo antoka ny nampanantena izy ireo ho an'ny vahoaka zay niaino azy. Ka raha nilaza ohatra zao ny tenin'ny apôstôly Paoly ny Romana 9:22 izy manao hoe rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo izy dia manana ny vokatry ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Zany hoe ny olona afaka amin'ny ota dia manana ny vokatry ny fahamasinana ozy ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Jereo tsara zany firafitra zany tena zany rehefa afaka amin'ny ota le olona dia ho anelanelan'ireo firafitra fahafahana amin'ny ota fahamasinana sy fiainana mandrakizay. Tsy midika hoe tsy mihinan-kanina le olona eo hoe ota fotsiny dia fahamasinana dia fiainana mandrakizay. Fa eo zany ny tena ahitana n'ilay fahasoavana be mihitsy. Zany hoe rehefa voatahiry le olona amin'ny fahamasinana dia ao ambadika io rehetrarehetra io hoy Jesosy manao hoe dia omena anareo maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra. Omena maimaim-poana manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Manaraka ho azy. Satria misy olona ne tia andovan'ny fiainana mandrakizay fa tsy tia fohy ny fahotana. Tia andovan'ny fiainana mandrakizay ary zay ny teny lehilahy anankiray ao anatin'ny Baiboly. Ozy izy mantsy an' Jesosy manao hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga laniko tsenjery zany ozy. Fantatrao ny hoe aza manan'Andriamanitra afa vao zao ihany hoay efa itsika. Fantatrao ny didy manao hoe aza manaja ny rainao sy ny reninao nazahoako mention très honorable ozy. Tena nreare mihitsy izy manao hoe zany rehetra zany efa vitako efa voataniko fony za mbola zasa fony ambola kely. Dia hoy Jesosy mantsy azy zavatra ray losa izy no tsy tanteraka aminao amin'ny dio ny fanananao dia omeo ny malahelo. Omeo ny malahelo amin'ny dio ny fanananao Jesosy dia omeo ny malahelo. Zany hoe arak'ilay teniny vakitsika teo izy manao hoe any amin'izay misy ny arenao ny fonao. Ny kely aina izy nanompo an'Andriamanitra. Nanana fitiavana izy nanompo an'Andriamanitra. Fa sainginy nampalahelo dia ity. Le zavatra ray lona diso azy dia le mibana tao anatin'ny fony dia ny arena sy ny vola. Ny arena sy ny vola. Tratra ny titoro tenin' Jesosy ty izy manao hoe miaria arenarareo any an-danitra. Dia hoe raha izany kosa no izy rangaha tsy mifanaraka amin'izany tsika. Tsy mety zany. Fa aloha mihitsy tena hisaraka aminao Jesosy fa tsy mety amiko zany. Nefa Jesosy nampianatra n'io zazalahy io manao hoe miaria arena ho anareo any an-danitra na hoe ozy izy manao hoe amin'ny diny fanananao dia omeo ny malahelo. Ny hevitra Jesosy an'izany tiany ny tompo tena ho azo antoka mihitsy ny famonjena n'io lehilahy io. Tiany Jesosy mbola ho tahina bebe misy kokoa noho izay rehetra ananana izy. Noho izay rehetra ananana satria io ane ry havana tsy zavatra mahory an'Andriamanitra. Fanasitranana zany tsy mahory an'Andriamanitra. Ny arena sy ny vola tsy mahory an'Andriamanitra. Fitiavana izy manana be dehibe. Ninona angatantsika amin'Andriamanitra? Manana be dehibe izy. Fa ny zavatra anankiray tena mahatonga an'Andriamanitra tsy miasa, mahatonga an'Andriamanitra somary mizaha toetra dia mijery olona mahatoka izy, mijery olona azo antoka izy. Hoy izy amin'ny olona reto, izy amin'ny reto olona reto no azo antoka fa tena ho tahina. Fa misy ane
araka nyteniko tany am-piandohany misy olona mieritreritra n'Andriamanitra hoe fanafody de isaky ny marary ihany zay vao anompo an'Andriamanitra. Mieritreritra n'Andriamanitra izy hoe rehefa tsisy vola ividianana charbon na tsy voaloha vidin-jiro de ampilarina ny vidin-jiro Andriamanitra. Fa tsy zany ry havana, tsy zany Andriamanitra, tsy zany Andriamanitra. Itsika de mahay miankohaka, mahay manompo, mametraka azy amin'ny toerany tsara mihitsy. Fa izy no Andriamanitra lehibe, izy no Andriamanitra mpanao fahagagana, ary izy no Andriamanitra manome fiainana mandrakizay. Mbola azotsika tao ny miverina aminy. Ho anao zay matsiaro ny tenanao fa somary reraderaka, somary reniremana, somary matoritory, te anaitra anao hoe mifoaza raha lasanam-bavy, mifoaza indray, ndao ndray tena anompo an'Andriamanitra indray. Ndraretsika mieritreritra manao hoe ataon'Andriamanitra inona moa ny fananako ny hoe miariarenao anareo any an-danitra. Andriamanitra dia nampianatra manao hoe raha anao na ozy tsy mba angataka aminao fa anany voromanidina sy mibibidiany anala, tsy anao mihitsy ozy no angatahako. Fa saingy zao nampianatra kosa izy, nampianatra izy manao hoe miariarena ho anareo any an-danitra, zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra atsangatsika ry havana dia manompoka eto ambonin'ny tany, eto ambonin'ny tany. Any an-danitra ndre tsy misy asan'Andriamanitra atao tsony, tsisy asan'Andriamanitra atao any any angainao afaka mitory filazany tsara tsony hoe tena mahafinaritra ty an-danitra ty tompo, fa tena alao alohanao tory teny akalamanjana ary amin'ny ilany avaratra ry any amin'le ny elan'ny satana, ngany misy fitoriana akalamanjana tsony hoe tena misy megafona ve ty an-danitra ty ry Gabriel, tsisy any. Zavatra hafa mihitsy ny any zany vao hoe afana fo be, tena afana fo, anao ny asan'ny tompo, eto ambonin'ny tany anao tokony afana fo. Za de mampirisika anao toriany filazantsara, mandehana mandeha mitory teny eny akalamanjana, mandehana manao porte-à-porte, lazao amin'ny olona ny famonjena nataon'i Jesosy, de mbola tsy mikatona ny varavarany famonjena sy ny varavarany fahasoavana. Vioana ikatona go avy ny fotoana ikatona io. Rehefa tonga ny andro mahaory, rehefa ho tanteraka lay amosa toko fahavalandiny farakemby folo manao hoe ho avy ny andro Jehovah naterako mosary amin'ny tany, tsy etaetakanina na etaetan'ny rano fanirina reny tenin Jehovah. Tena ho tonga zany fotoana zany, zao ny fotoana raha rasiana bavy mitsangana atomboy eto ambonin'ny tany ny fanjakan'Andriamanitra, atomboy eto ambonin'ny tany. Io ohatran'ny hoe ohatran'ireny ambasady anankiray reny matompetraka ao anatin'ny firenena anankiray io ambasady io, de misolo tena le firenena. Inona ny ataon'io ambasady io misolo tena ao amin'ny firenena izy, zany io mafeno ny zavatra takin'le firenena mihitsy, misy fifampirarana ohatra, de io ambasady io. De ohatran'izany tsika eto ambonin'ny tany, itsika zao no ambassadeur an' Jesosy Kristy, itsika no iraka solon'ny Kristy. I tsy miteny manao hoe pasteur ihany, tsy ny mpitandrina ihany, fa ny olona rehetra de iraka solon'ny Kristy. Ary matoa ny olona anankiray tsy miverin-dalana, de satria tsy namonjy ny tenany ihany izy fa namonjy ny hafa ihany koa. Zany eny mahasarobidiny hoe mitona fanahy ho an'ny tompo, mitona fanahy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, satria tsy afaka miverin-dalana ianao raha vao matondra fanahy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, satria iny olona nentinao iny manery anao tena hivavaka ho azy foana ianao manao hoe tompo, ilondry keliko izay mba nentika iny vavaka iny, aza vely hiverin-dalana iny. Fa ny olona rehefa tsy mitona fanahy ho an'Andriamanitra, de lazaiko amintsika ampaherezina lava, ampaherezina lava. Raha vao tsy tory teny momba ny fitahina hoe ho tahina ianao raha voaka ho tahina ianao raha miditra, fitahin-Jehovah mpanankarena de fa milongolonga izy. Ahoana koa raha ny tory teny ohatry ny hafahafa zany, fa misy iraka raha mpanaovan'Andriamanitra atsika. De ny anamboatra ny fanjakan'Andriamanitra manomboka ety ambonin'ny tany, ka ny olona zay tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra de miasa ho an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika hoe double nationalité, sady manana nationalité malagasy tsika, fa ny marina efa nationalité ny lanitra, zany hoe fa tena citoyen ny lanitra mihitsy tsika. Zay le tenin'ny apôstôly Paoly teo hoe ny fiainantsika de miara-miafina amin'ny Kristy ao an-danitra ao. Zany hoe za zany misy anahany an-danitra any miara-miafina amin'ny Kristy, fa eto iraka solon'ny Kristy
manao ny asany fantaniana mipetraka hoe inona mba zavatra vitanao an'Andriamanitra mba nafohy fotoana ve ho amin'izany asan'Andriamanitra zany. Reny le fanahy be deaibe olona karakaraintsika ho an'ny tompo reny, reny dia anisan'ny arena satroboninahitra ho antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka izany koa io resaka vola io. Ho an'ny olona tsy mahazo resaka moa dia manana ny fomba fijeriny izy. Fa tia azavaiko tsara amintsika ty. Raha miteny eto soratra masina miariarenanareo any an-danitra dia misy idirany resaka volo zany. Misy idirany resaka volo zany. Ary zao zavatra mahagaga atao anatin'ity baiboly ty. Vao niainga mihitsy ny soratra masina, vao niteraka Adama sy Eva dia efa nisy fanatitra teo. Tsy mbola nisy mpitoro teny tamin'izany fa fanatitra. Vao nivoaka ny samby fiaro no avaly mianaka dia fanatitra. I Abrahama nanao fanatitra. Nanomboka teo amin'ny Abrahama nisy ny resaka fafolo-karena. Resaka fanjakan'Andriamanitra io a. I Abrahama nanatitra fafolo-karena ny tany amin'ny Melkizedeka. Jakoba nanao fafolo-karena. Dia nanomboka teo misy foana ny fanatitra mandrak'androany. Zay ny ataoko hoe ny olona tsy mahazo resaka dia tsy azony mihitsy le resaka e. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia misy an'izay resaka izay. Ary reny fanatitra na vola na fananana. Zareo tsara ohatra raha nanao ny tempolin'i Jerosalema ohatra i Solomona. Fa volamena tsy hita hoe firy taonina ny volamena. Volafotsy varahana vy. Fa misy avany amin'ny hafa firenena rehetrarehetra tonga tao. Misy mpanjaka avany amin'ny hafa firenena tonga. Ny olona rehetra tena nanao izay vitany avokoa. Fa tsisy soratra mihitsy ao anatin'ny baiboly manao hoe ireny volamena reny dia nahoaterina ho an'ny Solomona. Tsy izany mihitsy. Marina fa nanan-karena. Nanan-karena noho i David Solomona. Nanan-karena noho ny mpanjaka taty aoriana ny Solomona. Fa tsy ny zavatra naterin'olona ny nampanan-karena Solomona fa reny rehetrarehetra izay dia nanaovana ny tranon'i Jehova. Nanaovana ny tranon'i Jehova. Satria Solomona na i Davida dia nanorina sady ny fanjakan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany mba hahafahany mandova ny fiainana mandrakizay. Raha iverenantsika ohatra ny tantaran'ireo apôstôly izay efa nresako teo reo. Jeronareo tsara ne. Fa ara-tantara fa tsy ao anatin'ny baiboly. Dia izany Petera izany dia nomboana tamin'ny azo fijaliana ny lohan'ny ambany. I Andrea Ralany sy Petera nomboana tamin'ny azo fijaliana ohatra ny Iksa dia ny lohany ihany koa ny ambany. Ohatra ny Jakoba dia maty martyra tapahana ny lohany. Misy ny taritaritina ohatra ny Matio zany, ny apôstôly Matio dia ny taritaritina amin'ny soavaly mandra-pahafatiny. Misy ny le fonina. Ohatra ny Jauna dia nandroana tao anaty menaka. Fa Jauna moa tsy mety masaka. Zany hoe niaritra ireo mpanompon'Andriamanitra eo, niaritra fanenjehana. Inona ny antony? Ny antony le fiaretana an'le fanenjehana mba hahatonga ny filazany tsara hiparitaka eran'izao tontolo zao. Fa raha tsy niaritra ireo apôstôly ireo, niaritra ny fanenjehana, tsy ho tonga taty Madagascar ny filazany tsara tamin'izao fotoana izany. Ary zany tonga ny Petera ny teny manao hoe aza atao zavatra mahagaga rahalahy ny fanenjehana izay mahazo anareo. Aza atao zavatra mahagaga. Mpahazo ny olona mba hositr'Andriamanitra zany. Mpahazo ny olona manompo an'Andriamanitra zany. Mety nampangiry firina vetivety izy teto ambonin'ny tany. Mangiry firene izany enjehana zany. Mangiry firy zany. Ohatra hoe ianao zao mitoro teny ankalamantsana be deaibe ny olona maneso. Mafohy vola ho an'ny tompo ianao. Tena be deaibe ny olona tsy tianao amin'izany. Fa inona ary ty ataonareo ty? Efa vodina mihitsy ny lohanareo. Fa reny rehetrarehetra ireny no karazana zezika mampitombo anao. Ary ny zezika anankiray rehefa mampitombo ny zavatra anankiray dia misy vo, mitondra vo. Ohatra reny fraise, reny jus fraise, corosol, reny avy amin'ny misy zezika dolidoly reny.
matoreny sakafo tsara reny dia avy amin'ny alalan'ny zezika ireny. Dia ohatran'izany reny ady mafy ataotsika lalovantsika reny zezika manototra anao. Reny zezika manototra anao ary za moa dia mampahirantsika foana hoe tsy misy zezika tsara zany hoe ay manitra be zany zezika izany. Ary tena zezika manara-penitra be zany tena mifofo loatra n'ireny deodora tena tsara izany. Ny zezika tompoko masiso, zezika maimbo, ny zezika tompo tsy afaka iainana mihitsy azy. Nefa ny zezika no mampitombo ka ny fanenjehana zezika izany. Ny esoesin'ny olona zezika izany. Ianao mararirary, misy fotoana ianao mararirary mihitsy ianao rehefa manao ny asan'Andriamanitra na manome ho an'Andriamanitra, zezika daholo zany. Fa ny ray andro any ho hitanao ny vokany. Ho hitanao ny vokany. Isy valim-pity lehibe ho ataon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Ary na dia tsy dia hitanao eto ambonin'ny tany azy. Zao marina ny Baiboly. Ho atsika pino, ho atsika kristianina dia malala fa marina ny Baiboly. Ary rehefa marina ny Baiboly, ho hitantsika ny vokany ray andro any. Ho hitantsika ny vokany ray andro any. Jereo ane raha ilaza tantara fotsiny ao amin'ny filazantsara matitoko fa 7. Izy moa le niseho teo tendrombohitra. Le teo tendrombohitra Gerizima, Eli sy Mosesy. Mafy eny nazo Mosesy. Tena mafy nazo Mosesy nenjehan'ny Farao ny olona tao amin'ny zanak'Israely saky tora bato azy. Fa io izy io avy eny an-danitra niaraka niseho tamin'ny tompo. Inona moa tsy nazo any Eli? Nenjehan'ny Ahaba, nenjehan'ny Jezebela, ozy Jezebela manao hoe matiko iny. Tena tapahako ny tentany iny raha pitsory Jezebela. Tena natao aza lampo, tena aza lampo mihitsy Eli mpaminany. Mafy nazo azy, nisy fotoana izy nitaraina mihitsy. Zavatra nitovizan'ny Eli sy Mosesy dia mitovy mihitsy zavatra nisoratany manao hoe okizay sory amiko ny aiko na vonoy eo anatin'ny boky ny fiainana ny anarako dia alao mihitsy aho ho faty. Mafy nazo azy zany ny vavaka nataondry zareo. Alao zay ho faty. Raiso mihitsy zay fa tena entsany ty. Fa zao izy io any an-danitra io miara nyseho tamin'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra. Zany hoe niaritra fangirifiriana vetivety dia efa miaina sady eo anatin'le mandrakizay. Miaina sady eo anatin'ny mandrakizay. Io i Abrahama, io amin'ny filazantsara ny toko 9. I Abrahama sy Lazarosy. Mafy ane zavatra nieretan'i Abrahama nieretan'i Lazarosy. Eritreretinareo fa amararivorivo taonany maro ny elanelan'ny Lazarosy sy Abrahama. Fa niona izy mianaka ny fanjakan'ny lanitra niara vovontsy. Satria teto ambonin'ny tany reny raha mandinika ianao dia ny saina ho an'Andriamanitra foana. I Abrahama zany ny saina ho an'Andriamanitra. Olona finoany i Abrahama, olona nanompo an'Andriamanitra, tsy nivadika tamin'Andriamanitra i Abrahama. Ary tadiditsika fa na dia ny zanany latokana azy nitakian'Andriamanitra nomeny satria zay le fahaizana manompo, zay le mahafoy ho an'Andriamanitra. Lazarosy fatatsika tsara fa tsy niala teo tokotry ny tompo mihitsy niaraka tamin'ny Marta sy Maria. Vovontsy soma tsara ary tena zay ny tenako anao tsy diso ny soratra masina. Fa marina zay zavatra nieretanao tsy maintsy ahitanao vokany. Ray androany ka mampaherantsika ho tahin'ny tompo ianao miaritra vetivety fa ny ray androany ianao ijinja. Ho anao mpanao asan'Andriamanitra nefa tatoato ianao reraka mifoaza indray miverena manao asan'ny tompo. Ho anao mpiara-miasa amin'ny tompo kanefa adininao zany amin'izao fotoana izao. Ataovy ny asan'ny tompo. Aza mandevina ny talenta, aza mandevina ny fanomezam-pahasoavana zay fanomen'Andriamanitra antsika. Aza sombana ny fanomezam-pahasoavana zay fa ao anatsika ao. Ho anao raha izao anao vao hanomboka tsy mbola tara ianao akory. Zao anao vao hanomboka tsy mbola tara. Ozy ianao hoe zabe mbola tsy tara raha izao vao hiariarenao any an-danitra. Ataovy fa tsy mbola tara ianao. Zany le misaina ny zavatra any ambony diavana. Ny tompo anahitatsika hibabakitsika. Raha misotranao amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fotoana zay nahafahana nanatanteraka an'izany afatra izany. Azoko antoka fanoteninao dia toetra betsaka ao amponiny tsiraray avy hitondra vokatra sy fitahipana lehibe tompo ho an'ny olona rehetra. Andriamanitra foazy ny mpanomponao, jereo ny mpanomponao. Taheo reto raha lasianam-bavy reto. Taheo ny mpijery rehetra. Taheo ireo manam-pahefana. Misy manam-pahefana tompo membre amin'ny gouvernemanta manaraka an'ity fandarana ity. Misy général any amin'ny polisy any miaramila gendarme manaraka an'ity fandarana ity. Ireo tompona andraikitra ao anatin'ny tompon-tandro filaminandreo. Misy tompona andraikitra atao amin'ny fitsarana manaraka an'ity fandarana ity. Mpanabe
misy tanora maro ary misy olona mpitsabo tena nianatra momba ny fitsaboana kanefa marary ihany ko izy amin'izao fotoana izao. Ianao any sitrana an'ireny olona ireny ary hitany izy ireny Andriamanitra. Amonjy an'ireo olona ireo, amonjy ny tsiraray avy, amonjy ny vahoaka malagasy manontolo, hanafaka ny tsiraray avy Tompo. Da io zany teny zany toetra tanteraka mihitsy any am-ponay Andriamanitra, ary mba hanovany fomba fijeriny tsiraray ianao mba tena hibanjina tokoa ny amin'ny hoavy mandrakizay araka ny teny ny soratra masina manao Saino zavatra ny ambony. Misaotra Tompo. Amen. Zay ny fotoanantsika aloha zany tamin'ity andro androanty. Ny Tompo nomena voninahitra. Mahireza tompoko. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny sainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Nandefandefety izy mba asitra. Aku nanisik, ampun yang